Rehefa misy zava-doza izay mitrangy eto Imerina ka mandalo fitsarana dia izao no verimberina, tsy azo afenina ny marina fa olona izay nampahantsorana saingy mahandrasa kely fefa ataony famitorana. Io ny lapan'ny tanàna kila rava fa nitorana fa izao ny tendre efa ataony famitorana. Matikora tsy mandrava tapidalana ny zorana fa izao ny tendre efa ataony famitorana. Forehitra andafy avaratra ny tenanao nangorangorana fa mbola izao ny tendre efa ataony famitorana. Kila koa anaty rovo tomany sika toratorana fa mbola izao ny tendre efa ataony famitorana. Efa ataony famitorana taona firy lasa izay tsy nisy valy ny mbare fa ny may dia tena may. Ireo izay fototry ny afo angamba tojo famitsorana any ka tsy misy re ny vokatry ny famitorana. Raha izany ary no mitranga mitandrema koa ianao Rambotsirohitra sao mandady andray ny asan'ireo mpananimbohitra. Tsotra kosa izao ny teny izay omeko anao Imerina, aza dia ampiasa be manaiky foana mpandeferina. Tonkalony rato izay novetesina noventsoina izay ny hoe atao ny famitorana ay ity atao famitorana ity tsy misy toyana izy ity dia eo mangina daholo izay mangina ninina skandale nitranga teto amin'ny firenena atao ny famitorana ay zarany vokatra nanomboka tamin'ny 5 janoary 2024 satria izao ny fitondrana misy moa ao anatin'ny repoblika faefatra dia tsy tadiny tsitsitsika fa nefa hita eto an-toerana aloha io ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao dia io nametrahana ny fanontaniana aiza ny vokatry ny famitorana ny raharaha ny 5 janoary 2024 teny Anosy ny poana grenady na afaty zanaka malagasy, ny raharaha ny Beroro, ny raharaha tany Atsimo, ny raharaha ny tranga teto Antananarivo ny 20 jona santionany izany resantsika rehetrarehetra izany maro tokoa no mbola hoe ataony famitorana. Aiza miasa ve ny mpanao famitorana sa tsy miasa? Mahay tokoa ve mpanao famitorana malagasy sa tsy mahay? Sa sarotra manao famitorana eto Madagasikara sa inona ny olana mahatonga n'izany rehetrarehetra izany fa dia mbola ataony famitorana.